Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itaos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itaos. Androany no nametraka sy nanatitra ny antota taratasy nanamafy ny mahampanohatra azy ofisialy teny amin'ny anteny miram-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga sy ny vondrona parlementaire VPMMM. Enina tamin'ireo fito voasambotra noho ny raharaha fanondran'ny tidi-pitsarana manomboka miatra ny lalàna amin'io sehatra io. Mbola raha maso kosa ny hafa tahaka ny fitrandrahana Corée Noire araka ny fanazavan'ny eo anivon'ny Alliance Vargasy. Notokanana androany ny lalana mbola tsy vita izay mampifandray ny andota-penaka sy vato. Ny anenjehana ny fandraisana ny francophonie no antony nanokafana io lalana io. Nahitana fianana ny kalitaon'ny vokatra letchi tamin'ity taom-piotazana ity. Na izany aza na feno ireo kota tokony ahondrana any ivelan'ny Madagasikara. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia any Irak. Misy 5,5 alina ireo mponina izay nitsoaka noho ny ady any Mosul izay naharitra efa ho ray volana izao. Mitohy hatrany ny dian'ny tafika irakiana. Nandidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Vita ve ty le commande hotelitsika rapitso? Ka io jiritany latapakio ariko. Ty lesy misy solution amin'ilay be. Waay, mety amintsika kosa lesy ty a. Ne craignez plus les coupures d'électricité. Simple d'utilisation, facile à installer. 5 watts à 300 watts. Monocristalline, polycristalline. Baolay, représentant de la marque originale Baolilay. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. 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 Bonjour, mapatanzaka zamsuta samba sambata. Bonjour nareo e. Bonjour. Maro karazana gu amnas, sara lota zangala amnas. Jitsika jiaby. Bonjour. Sady vola vao mafana be mihitsy izy Anao samsogona be a. ary ahoana ny tovolahy Ny amo vola efatra azafady eo. eny ary hiary tompona manarony ianao Atao menakely lena. Hono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra izao? tsy ambara telo nilovaiko tamin'ny bebeako akia Safazy-dent tsy ambaratelo ny fahombiazana. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé.
Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu me cacahuètes. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. famongorana tanteraka amin'ny polio eto Madagasikara dia isy indray nietsika fanamafisana ny andron'ny vaksiny polio na vavy polio izay atao manerana ny nosy. Vaksiny atao isan-tokantrano eny amin'ny toerana voatokana na eny amin'ny tobim-pahasalamana ary hiatetỳ am-bava. Ry ray aman-dreny ndao hiara entana isika ho famongorana amin'ny polio ka mpandrosoa tokantrano ny mpanao vaksiny. Sun saja no salama. Atao vaksiny sana. Fanamafisana ny andro vaksiny na vavy polio ny 12, 17 ary 12 novambra 2024 ho an'ny zaza vao teraka hatramin'ny 5 taona. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie en Antananarive 2016. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie en Antananarive 2016. Hey, mahalinanao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Sapeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Sapeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Sapeflo téléphone 033 79 830 63. Ny fampahalalam-baovao TV hatramin'ny farany ny anomboantsika ny vaovao dia androany no nametraka sy nanatitra ny antota taratasy nanamafy ny mampanohatra ofisialy azy teny amin'ny anteny miram-pirenena ny antoko malagasy miaramiainga sy ny vondrona parlementaire VPMMM nanamafy ny fanambarana efa nataon'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy izao fametrahana antota taratasy izao raha ny fanazavan'ny mpisolo vavan'izy ireo fanadadina. Tonga teny anivon'ny anteny miram-pirenena androany ireo délégation avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga sy ny VPM malagasy miaramiainga nametraka ny antota taratasy manamafy ny mampanohitra tokana azy ireo eo anivon'ny anteny mera araka ny voalaza lalam-pandrenana sy mifanaraka amin'ny fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena. Antota taratasy izay napetraka teo anivon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena
mbola miandro fotoana kosa ny firesahana amin'ity farany noho izy tsy teny an-toerana io tolakandro io mba ahafahana mametraka sy mandamina ny fipetra rehetra mifanaraka amin'izany indrindra ny fakanan'ny toeran'ny filoha lefitra fahafito izay miverina ho an'ny antoko-panohitra raha ny fanazavan'ny mpisolo vava maître Rijarakotomalala. Androany zany izahay malagasy miaramiainga miaraka amin'ny président ny groupe parlementaire ny VPM malagasy miaramiainga dia nametraka ny taratasy eto anivon'ny antenimieram-pirenena taratasy izay milaza fa ho mpanohatra ny milatsaka ho mpanohatra zany ny antoko malagasy miaramiainga dia mazava zany zay amin'izao fotoana izao fampanohatra amin'izay ary ny malagasy miaramiainga no antoko mpanohatra re manana hatreto aloha ny député manohatra eto anivon'ny antenimieram-pirenena dia mampahafantaranareo mindalana iny ihany ny fombafomba satria mbola manana fotoana izahay naorinany miaraka amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena andaminana ny tohan'ny izay zavatra ho tanterahana. Nisy ny fivoriana nataon'ny antoko malagasy miaramiainga ny fiaonan'ny filohan'ny antoko ao amin'ny VPM malagasy miaramiainga ary nanapaka ny vondrona parlementaire VPM malagasy miaramiainga fa tsy manohana ny fitondrana ankehitriny ity vondrona parlementaire ity fa manohitra izany raha tsy ivona taorian'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny kongresin'ity antoko ity tamin'ny 7 ny 9 sy ny 7 ny volana oktobra no nahatonga ity fanapahan-kevitra ity no fahatsapahana izy ireo fa tsy mandeha intsony raharam-pirenena ankehitriny. Ity ve ny fampiresahana tao amin'ny plateforme misy anareo ohatrany hoe ny fitsanganana malagasy. Ankehitriny zany aloha dia antoko malagasy miaramiainga miaraka amin'ny VPM malagasy miaramiainga no nanapa-kevitra anao an'ity zavatra ity. Samy mahaleo tena daholo ny antoko rehetra dia izahay mahaleo tena dia no mahafaleovan-tena an'izay no nandraisanay an'ity andraikitra ity izy ity raha teo nandritra ny congrès ny tapahana dia ny congrès nilaza hoe aleo tanterahana amin'izay izy ity dia izay ny antony tanterahana anazy. Raha tsy ivona efa namoaka vava ny filohan'ny antoko SVM na hery vaovaon'ny Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taona ny mahazava-dehibe ny fisian'ny mpanohitra amin'ny demokrasia sy ny tokony andraisan'ny mpanohitra ny toerany tokony iverina ho azy. Tana aiza aloha dia izay mety ho diso zahay fa raha ny fahitana dia satria mbola malalaka be ny toeran'ny mpanohitra eto amintsika malalaka be ny toeran'ny mpanohitra eto amintsika tsy misy endry zareo amin'ny Assemblée nationale tsy misy azy eo amin'ny antenimieran-dolona nefa ilain'ny demokrasia zany zavatra zany ilainy zany iteny amin'ny fanjakana sao dia manaonao foana amin'ny fanjakana ary sady ny anomanany an'izay hiatrehan'ny vahoaka rehefa tonga ny fotoana an'izany zay ny mampamafy ny demokrasia nefa zay ilana ary zay ny natonga ny constitution antsika nametraka toerana ho an'ny zareo za zany dia mampizazy naino an'iny dia ozy ay mety hipita amin'izay zany zareo mba hitovy ny zavatra teneniny sy ny zavatra ataony. Ao anatin'ny demokrasia iray ilaina ny antoko-panohitra sy ny antoko-panohana mba hisian'ny ady-hevitra demokratika mitondra rivotra vaovao makany amin'ny fampandrosoana amin'izay fotoan'izay tsy ho lakiloso tokana no ren'ny vahoaka fa afaka mahita safidy iray vaovao amin'ny alalan'ny hevitra sy ny programa nasa atolotry ny antoko-panohitra. Totosa iny ny dingana nataon'ny antoko malagasy miaramiainga andrasana ny fihetsikin'ny mpitondra raha ho say anakana izany indray. Nivaly kosa ny didim-pitsarana momba ny raharaha fanondranana sy fivarotana sokatra antsokosoko nitoboka amponja avokoa moa ny ankabeazan'ireo voasambotra tamin'izay raharaha izany manomboka amin'ny 10 volana ka hatramin'ny 30 volana ny sazy azon'izy ireo. Fanadidina 10 volana ka hatramin'ny 30 volana ny sazy miatra amin'ireo mpivarotra sokatra antsokosoko. Nivoaka avokoa ny didim-pitsarana momba ireo raharaha fanondranana sy fikasana hivarotra sokatra tatoato ireo raha ny fanazavan'ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena AVG. Milaza ho afa-po amin'ireo didim-pitsarana izay isan'ny voalohany amin'ny raharaha tahaka izao izy ireo. Izy ary tena manaiky izy ny hivarotra an'ilay izy dia toy izao ny sazy mikasika an'izay mikasika an'io madame Anitro manokana 10 volana sazy miatra ny tonon'ny fitsarana ho azy dia ny olona faharoa nenjehana tamin'io dia nosaziana 12 volana sazy miatra. Nisy moa zany olona fahatelo taminazy io nafahany fitsarana noho ny fisalasalana. Nisy onitra ny tonon'ny fitsarana dia 4 millions d'ariary ary onitra io dia omena ny DREF na ny ministère ny écologie sy ny environnement, direction en économie, environnement, écologie eto Antananarivo. Tao anatin'izay zany olona enina no olona 7 no voaroy tamin'io raharaha io dia ny enina mandat dépôt fa ny ray zany nafana no ny aya zany dia ny fitsarana io zany tamin'ny
valo novambra teo zany ny fitsarana di ny firon'ny fitsarana moa zany dia valon'ny fitsarana nivoaka tamin'ny 5 novambra lasa teo zany. Raha tsy ivina ny teo anivon'ny Turel izay mpiaro mivantana ireo karazana sokatra angonoka no nametraka fitoriana rehefa natsikaritra fa misy mivarotra ireo sokatra ireo tamin'ny tambazotra sosialy. Nisy alohan'izao nisy didy anankiray efa nazo hoe dia toetra ho taona tranomaizina le olona tany amin'ny taona 13 saingy mbola tsy miatra io didy io hatramin'izao satria le olona tsy mipotra tao amin'le rahampitsarana dia mahitahita fikafika kely izy zany tsy ahafahana mampiatra le didy foana hatramin'izao. Fa ity tranga farany tamin'ny didina voaka tamin'ny 15 novambra ity zany ny tena didy tonga dia hiatra tena mino zay fa hiatra le izy ary dia tena hitanay hoe sahaza ho an'le olona mpandika lalàna mihitsy. Mbola andrasana kosa ny fitsarana ireo raharaha sokatra hafa indrindra ny any amin'ny faritanin'ny Toliara amin'ny herinandro avy izao. Isan'ny atahorana ho lanotamingana ihany koa ny Corée Noire izay tafiditra ao anatin'ny harem-pirenena sokajy annexa 2 izay tokony arovana. Efa misy no tratra nitrandraka io harem-pirenena io tany amin'ny faritra Ambovombe andefa iraka. Anaramaso io raharaha io ny Alliance Vargas tahaka ny fanaony amin'ny raharaha fitrandrahana andramena sy ny fanondranana sokatra 5,000 ariary hatramin'ny 2 ariary ny kilao famarotan'ny mpitrandraka Corée Noire ary amidin'ny mpanondrana 7 ariary izany ny kilao rehefa ahondrana any ivelany any. Fanampanazavana. Le mpitrandraka tratratany zany aloha dia sonoa. Ny chef de région nandoy zany dia eto izy amin'izao fotoana izao fa nifano fotoana zay fa tsy afaka tonga eto izy fa raha misy fotoana dia afaka manontany anazy nareo ihany koa zany fa izy ny tena mahafantatra le affaire io ary aridina any ny mpisorovavany Alliance Vargas sy ny mpahalalana miaraka amin'izany moa zany ao anatin'le affaire Ambovombe mikasika ny sokatra fa anadiadiko momba an'izay fa mamerina ihany zany fa matoa ny Alliance Vargas mandray anjara amin'le affaire zany dia ny intérêt général nijerenay indrindrindra momba ny gouvernance environnementale. Mety mifangaro resaka politika mantsy renay reny resaka reny zay tsy miditra amin'izay fa resaka environnement sy ressources naturelles ihany nidiranay. Notokanana androany kosa ny lalana mbola tsy vita izay mampifandray ny Andotam-penaka sy Ivato. Enjehana amin'ny fandraisana ny francophonie moa no antony izay fanokafanany izay lalana izay fanadidiny Mikaela Ramalola. Notokanana tamin'ny fomba manetriketrika ny lalana La Rocade d'Andotam-penaka, lalana izay tsy vita hatramin'ny farany akory. Tonga nanotrina izany fanokanana lalana tsy vita izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ny Prime Ministre, ny filohan'ny antenimieran-doolona, ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ny filohan'ny Vaomieramahaleao tena misahana ny fifidianana, ny mpikambana rehetra ao amin'ny gouvernemanta, loolona ary ny solombavambahoaka. Lalina izay mirefy 4.7 kilometatra no sady tsy vita hatramin'ny farany. Fa ninjehana ny fihaonana tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay no antony tsy namitana lalina hatramin'ny farany. Raha ny voalazany teo anivon'ny CRBC na ny China Road and Bridge Corporation izay nanamboatra ny lalana. Aorian'ity fihaonana tampony ity vao isy ny famaranana ny asa rehetra raha ny fanazavan'ny minisy-mpanjakana misahana ny tetikasan'ny filoha, ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana. Azo ampiasaina avy hatrany io lalana io. Na izany anefa io lalana io dia mbola misy tokony mbola misy kosy anankiray anamboarana azy. Mbola raha hitantsika ety amin'ny ilana Vietsy dia mbola misy rond-point mbola avoazina tsara, mbola tokony ny zavatra anaovana azy. Fa tsy maintsy ajanontsika indray rehefa avy eo dia tsy maintsy amboarina fa mbola misy finition kely madinidinika atao amin'io lalana io. Ny teninareo dia tay teknika amin'ny vola tsy anananay hatramin'izao zalo tsy manana satria manjary miteniteny foana amin'ny manaraka dia omeko anareo dia tay teknika ny vola ampiasaina amin'ity lalana ity. Coopération entre ny otrika hoe ny fanjakana sinoa sy ny fanjakana gasy nanaovantsika an'ity lalana ity. Ho an'ny filoham-pirenena ho fampianana ny fitohanan'ny fifamoivoizana no isan'ny antony nanatanterahana izao asa izao. Izao lalana izao dia anala fahasahiranana ho iaho. Ny filoham-pirenena ny fahasahiranany vahoaka. Hitan'ny filoham-pirenena ny fahasahiranany rehetra mpampiasa lalana eto Antananarivo. Tsy izao rery no amboaritsika. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy io maraina io lalana La Rocade d'Andotam-penaka izay namboarin'ny CRBC na ny China Road and Bridge Corporation. Tsy vita tanteraka ny asa, marihana fa ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa toy izao
dia asa andavanandro ny filoham-pirenena. Tsy tokony handrasana fandraisana fihaonana tampony tahaka izao ny fanatanterahana izany. Miandry ny fanamboaran-dalana tahaka ity ihany koa ny lalam-pirenena rehetra ary ny lalana makany ambanivohitra ahafahan'ny olona rehetra mivezivezy antoko ny fampandrosoana eny ifotony. Tsy ity lalana ity ihany koa ny tsy totatra hatramin'ny farany. Efa nampanantenan'ny mpitondra fa ho vita mialohan'ny fandraisana ny fihaonam-ben'ny tany miteny frantsay ny village de la francophonie sy ny fanitarana ny seranam-piaramanidina ivato. Tsy hita hatramin'ny farany ihany koa anefa izany. Inona no nahatonga izany? Tsy mitaribato vilam-bava ve izany? Metoy hatrany resaka tany lasan'ny vahiny eny Anosavaratra. Tany amin'ny toerany fitazaina zazakamboty efa antaonany maro no tadiavin'ny teratany vahiny obodony amin'izao fotoana izao. Araka izany napaika-peo sy mitaraina ny tompony andraikitra eo anivon'ity ivitoerana ity. Fanampanazavana. Kanefa zany ankehitriny ny olana dia lasa mpanambola le toerana. Efa indroy zany ny tonga hoe hanao borina saingy nandaza hay. Dia manao antsoavy zany zay amin'ny tompony andraikitra isan-tsokajany izay mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena mba hijery akaiky an'ilay izy. Satria zany ara-dalàna zany ny toy ny hipetrahanay eo amin'ilay toerana. Ara-dalàna ihany koa ny taratasy eo am-pelatananay. Kanefa moa zany ty le mpanamboly ity dia milaza izy fa tompony tany ary tokony hiandry zay ao eo amin'ilay toerana. Isorana eto moa zany ny tao zareo atao amin'ny commune Anosavaratra. Rehefa nisy an'io zavatra io dia nidina izy nijery fotony. Ka rehefa nijery fotony izy zany dia isan'ny nanakana anay tsy nahafahan'ireo le mpanamboly eo hanao an'ilay borina azy. Ankatoko ny fihaonana an-tampony faha 14 francophonie isika amin'izao fotoana izao. Ireo resabe mahakasika ny fanomanana ny izay fandraisan'izay francophonie izay ny fifandraisan'ny La Frantsa sy Madagasikara ary ny fampandrosoana entin'izay ny fampiasan'ny vahiny tany eto Madagasikara sy ny tsy fifehezan'ny tontolon'ny fananantany. Ireo rehetra ireo no arahanao anatin'ny fandaharana Akitsipo izay mandeha rehefa vita ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay. Anoizatsika ny vaovao kosa dia sahirana ny ben'ny tanàna ao amin'ny distrika ny Anjozorobe amin'izao fotoana izao amin'ny fampandrosoana ny commune misy azy ireo. Maro amin'ireo commune ao amin'ity distrika ity no misedra olana amin'ny fandoavana ny karama. Roa taona izay tsy misy fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe. Fanadidiny ionina saina. Tsy nisy ny fanampiana avy amin'ny mpitondra ho an'ny commune maro manerana ny nosy. Tojo fahasahiranana vokatra izany ireo ben'ny tanàna ka tsy afaka manantanteraka ny fampandrosoana ny commune misy azy vokatry ny tsy fisian'io enti-manana io. Toy ny ao amin'ny distrika ny Anjozorobe tsy mahasahana ny karaman'ny mpiasa ny vola miditra amin'ny commune hoy ny mpitarika ny vondron'ny ben'ny tanàna ao amin'ity distrika ity. Commune Andrenivohitra moa zany na commune misy asa lehibe mba misy ihany fidiram-bola zany anatin'ny hoe ristourna sy redevance ohatr'izay zany tena hoe fidiram-bola ny commune aloha zany hatramin'izao ho an'le commune ambanivohitra zay tsy misy afa-tsy fambolena sy fiompiana zany izay tsy mahefa akory ny karaman'ny mpiasa zany dia zany zao ny olana amin'ny akamaroan'ny commune ambanivohitra rehetra zany dia enjadian'izany olana zany daholo. Dia manambatra ny heriny ireo commune rehetra ao amin'ity distrika ity. Ny tanjona amin'izany dia ny ahitana mpamatsy vola vonona nampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ao andrasan'ny vahoaka aminy. Tsy miandry ny subvention avy amin'ny fanjakana izay tao mozana-tsindrinila. Efa nampahafantarina anao teto amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny fisian'io mizana-tsindrinila io amin'ny fanomezana ny subvention. Raha tsy aivina tamin'ny taona 2024 faritra 12 no tsy nomen'ny mpitondra subvention de fonctionnement ary faritra 15 no tsy nomen'ny subvention exceptionnelle sy subvention d'investissement. Ny faritra Sofiane na subvention ambony indrindra tamin'izany. Ao anatin'izay resaka vola izay hatrany dia tsy ny alika rehetra ompiana no andoavana etra vaovao araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna izay nantaniny ny mpanao gazetiny Cool TV biby fiompy indrindra ny alika mety ampidi-bola amin'ny tompony ny tokony akana io etra io araka ny fanazavany izay hatrany tahaka izay ihany koa moa ny arme blanche. Lilira Beata. Nisy filazany azy hoe tao anaty gazety hoe etrana alika ohatran'izay nefa bizarre amiko ihany le izy ohatranazy zao raha ny etra alaina amin'ny karamany tsirairay efa tokony ho ampy kanefa raha mbola tovanana ihany ho an'ny tsirairay hoe nampivarotrana ary impossible. Iny kosa no tena marina zany atao hoe sy dia tena normal ihany satria biako hoe amin'ireny tsy tena tompony zany zay tena marina fa tokony atao aloha tokony hoe mba hajeren'le commune zany izy hoe
angona lika le tsisy tompony dia avy eo alefantsika amin'ato iresansena amin'izay zany avy eo ohatrany fitiavam-bola trolotany le fanjakana farany koa saka sy mivolava ohatsa mety mbola ampandoavin-detsy koa raha tena marina zay ny amatarako anazy aloha satria trolota zany le fitiavam-bola le fitondram-panjakana nefa mifiainana efa midangana dia midangana. Tahaka izay amin'ny ankapobeny no ahafantarany olon-tsotra ny vaovao mikasika ny hetra ilaina amin'ny alika ary amin'ny arme blanche voasoratra ao amin'ny lalàna feno teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 17 tsy misy mahafantatra ny hoe alika tahaka ny ahoana na biby masika tahaka ny ahoana na fitaovam-piadiana inona avy no akany hetra vaovao mitentina 5,000 ariary io manomboka ny taona 17 raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna iray izay mampidi-bola ho an'ny tompony ihany no tokony akana hetra toy ny alika ampanofaina na amidy na ihany koa fitaovam-piadiana ampanofaina. Farafahalalako azy ary tokony izay farazavana entina ho an'ny vahoaka dia roa alika izay ampiasaina zany hoe hitadavam-bola. Mafantatsika zany misy orinasa momba ny fiamenana izay miompy alika alika izy voazato mahery ary ny alika anankiray ohatra rehefa mivoaka ka andeha iambina tanàna iambina an'ireny orinasa be reny dia miofatra any amin'ny 7 ariary ny anankiray amin'ireny isam-bola fantatra izany zavatra zany ary reny alika reny nefa dia netretina fotsiny hoe nalefa fotsiny tamin'izao ka amiko zany raha reny no taksena an'le hoe tokony andohetra dia rariny sitsiny zany tokony andoavana andreny. Ampidi-bola avy roeny amin'ny komune io hetra vaovao io raha ny fanazavana raha mipetraka araka ny tokony ho izy. Ho sarotra ho an'ny komune nefa ny anara-maso sy aky ireo hetra ireo isan'ny tokantrano noho ny fahamarony. Tsy ho araky ny komune zany izy tsy ho araky ny komune andeha hijery aisany tokantranon'olona ny hoe manana alika vety olo tia nalohany alika satria raha manana alika ray izy miompy alika ao izy mety miteraka izy sahala misy miteraka fa izy dia zay hoe miteraka nefa ny alikanao fa manova déclaration antiva sa ahoana. Hatreto aloha tsy mbola nisy nanazava misimisy mikasika ireo hetra vaovao ireo 5,000 ariary isan-taona hetra aloha amin'ny biby masika ompiany olona ao an-tranony 10,000 ariary hetra aloha isaky ny alika ompiana ary 10,000 ariary amin'ny arme blanche tazomina ao an-trano ireo raha tsy ahivina ny hetra vaovao. Tsy ho isan'ny andohy volo io ny zokiolona mahery ny 10 taona araka ny voasoratra ao amin'ny teti-bolam-panjakana. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nahitana fihenana ny kalitaon'ny vokatra letisia tamin'ity taom-piotazana 12 17 ity raha oharina tamin'ny taondasa. Antony moa tsy ampy ny orana nandritry ny fitoam-pitombon'ireo voa raha ny nambaran'ny mpandraraha sy ny mpamboly na izany aza na feno ireo kota tokony ahondrana any ivelany any Madagasikara. Fanadidina. Niaratsy kokoa ny kalitaon'ny vokatra letisia tamin'ity taom-piotazana ity raha oharina tamin'ny taondasa raha ny fanambaran'ireo mpandraraha sy mpamboly avy any fotony. Ny tsy fampian'ny rotsakorana mandritra ny fitoam-pitombon'ireo voa no anton'izany. Na izany aza na feno ireo fetrisana ny kota izay tokony ahondrana ihany Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny Famindra Justin sy lombavambahoaka ny Tomasina voalohany izay sady mpamboly ity voankazo fanondranana ity ihany koa. Azo sokajiana roa eo amin'ny lafiny kalitao araka ilay voalazanao zay izy tsy dia azo lazainao tsara loatra izy satria tsy ampy ny oranandro tao Tomasina tamin'ny fotoana nampitombo an'ilay letisia ka rariny izy raha ohatra ka tsy dia azo lazaina azahoantsika vokatra tegna mahafapo tanteraka. Na izay na tsy zay nefa ny olombelona tsy ho afapo fa misy ihany ny vokatra azontsika nahondrana. Ny farany araka ny fitaraingan'ny collecteur ihany koa dia taria amin'ny asabotsy no ny sokatra zoma alina nefa mbola tsy azo ny tena vidiny andraisan'ny mpagnondrana azy ka namisalasala ny mpagnangom-bokatra. Zay rehetrarehetra zay zany no amehezako azy tery amboalohany aho 2 volana 2 volana tary amboalohany fa nilaza hoe oka samby hazo tombony na ny fanjakana na ny mpagnondrana na ny mpagnangom-bokatra eny na ny mpamboly ary. Raha tsy hivina tamin'ny sabotsy 12 ny volana novambra teo no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana 12 17 izany hoe lasa mialoha raha oharina tamin'ny taondasa. 2 sy 4 alina taona kosa no vinavina fanondranana amin'ity taona ity raha toka 7 sy 1 alina taona tamin'ny herintaona. Fa raha ho an'ny distrika Anosibe Anala kosa indray izay isan'ny mpamokatra letisia ny faritra iny ihany koa misedra olana izy ireo amin'ny famoahana ny vokatra. Ratsy ny lalana raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka avy any toerana ka misy fiatraikany eo amin'ny vidin'ny vokatra izany. Ny fatiantoko ohatran'izao ilay fatiantoko tsy sahan'ilay mpividy ny maka an'ilay entanany
satria lay vidina ledsi tamin'ny ohatra ataontsika hoe raha mijery tsika ohatra 5 000 ny vidina ledsi ny Tamatave ohatra amin'izao fotoana izao Tananarivo na Moramanga dia andeha hividy an'ilay ledsi Nosy Benala izay mety te hitazona ny prix-ny ihany ilay olona dia nefa ny lalana ratsy dikan'izay zany ilay olona izay hividy a Nosy Benala mety hovidiana 1000 francs kilo ohatra na 2000 dia aleon'ilay olona le vahoaka ndray tsy mivatra ny ledsi any satria zavatra nanahirana azy nambola an'io ny hoten'io nefa vidiana prix ambany. Raha ho an'ny faritra Vatovafidovinany kosa indray, isan'ny mampitabataba ny ireo mpandraraha amin'ny ledsi ny tsy mbola fahazon'izy ireo ny kota amin'izay fandranana izay tamin'ity taona ity na dia efa nisy aza ny fiorana maro izay natao. Tsy mankatoy izany ny solombavambahoaka voafito tao Manakara Zafy Matratra Abel. Mampalahelo ny ledsi tonga tany zany ny groupement ny gel dia hoe sy ampy ny kota fa ny faritra Vatovafidovinany sy alazany hoe sy mahazo zany. Ino zany ny équilibre régional amin'izany? I Tamatave avao mahazo mivelogna feo Manakara sy Farafangana sy mahazo mivelogna. Sy mety zany amina fitantagnana. Ka rehefa sy mahafoana sy ataontsika hoe ny groupement gel avao no afaka mandefa ho an'ny Tamatave na ino Manakara Vatovafidovinany sy Mosinana ny Ovonina. Tokony hadiavana lalam-barotra hafa. Dikan'izay zany ho faty koa zany gn'anakavy amindreny sy olo miaigna amin'ny resaka ledsi. Sy mety lera. Raha tsy ivona, efa ho 5 taona mahery izy ireo no tsy nahazo izay kota izay intsony. Isan'ny olana ho azy ireo ihany koa ny resaka foto-drafitrasa sy ny tsy fisian'ny serana-tsamba ny toerana ahafahana manondrana izany mivantana. Raha ny tamin'ity herinandro ity, sambo roa no efa nofenoina ary efa miainga tao amin'ny serana-tsambon'ny Tomasina raha ny fanazavana trany. Mbola andrasana kosa ny sambo manaraka. Tontolon'ny fahasalamana dia fomba iray andrindrana ny fiterana ny vasectomie. Tsy mbola mahasarika manao io fanabeazana izan'io moa ny lehilahy malagasy. Androany moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vasectomie. Fanadinina. Ny vasectomie dia fomba iray entina andrindrana ny fiterahana saingy mahakasika kosa ny lehilahy. Fanapahana ny fantsona mpitatitra ny tsiron'aina ao anatin'ny fitaovam-pananahany lehilahy no atao amin'izany mba hahatonga azy tsy hiteraka intsony. Ambany dia ambany isan'ny lehilahy samy manao io fandrindram-piterahana io raha ny fanazavana. Mampahambany an'ilay tany zany dia satria tsika lehilahy mihitsy no mieritreritra hoe aferana vehivavy zany resaka planification familiale fandrindrana fianakaviana izany dia tsy miditra ao anatin'ilay izy. Faharoan'izay dia hitako hoe tsy ampy koa dia information tsy manana information zany lehilahy zany izy tsy mahalala hoe misy an'izany choix safidy zany hoe afaka ataony andraisana tsara amin'ny fandrindrana fianakaviana. Ankoatra izay, eo ihany koa ny tahotra ny mety ho voka-dratsy ara-pahasalamana ateraky ny fandidiana. Raha ny nambaran'ny manampahaizana momba an'io anefa tsotra, aingana, mety amin'ny olona rehetra ary tsy misy voka-dratsy ny fanaovana vasectomie. Ilaina fotsiny manao teny erana eo amin'ny mpivady satria tsy afaka hiteraka intsony lehilahy raha manao an'io. Ireo efa natao izany mitantara sy manamarina. Hoe voka-dratsy? Tsisy voka-dratsy. Efa 20 taona mahery nanaovana vasectomie tsisy voka-dratsy. Indrindra après 15 jours angamba dia verina tsisy verina normal ohatran'ny olona rehetrarehetra. Fahasalamana hatramin'izay hatramin'izao dia ohatran'ny olona rehetrarehetra tsisy zavatra misy. No mariana androany 12 novambra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vasectomie. Ho an'ny teto amintsika, samy no nisy io fanamariana io izay natao teny amin'ny Café de la Gare Sorano. Manao antsoaviny eo anivon'ny RTL Madagasikara ho amin'ireo mpanjifa rehetra anatanteraka fisoratana anarana mialohan'ny 20 volana novambra ho avy izao eny amin'ny shop RTL rehetra manerana ny Madagasikara. Isy moa ny fisokafana manokana ho an'ny shop rehetra amin'ny olahady faran'ny fisoratana anarana io azafady indrindra. Isy ny fanapahana avy hatrany manomboka ny alatsinainy izao ny laharana rehetra na izy io na izy mbola tsy tafiditra ao anatin'izay fisoratana anarana izay. Fanampanazavana. Maro ihany efa maromaro ny fampahafantarana nataony RTL hatramin'izay ny mikasika ny fisoratana anarana satria no ny antony
fandriampahalemana dia tsy maintsy misoratra amin'ny anarany tsiraray numéro ampiasainy tsiraray ho an'ny mpanjifa RTL manokana efa natao ny fampahafantarana amin'ny radio, amin'ny SMS, amin'ny télé sy izay fomba rehetra azony RTL ampahafantarana ny mpanjifa fa tsy maintsy atao zany fisoratana anarana zany. Amin'izao zany tsika tonga amin'ny afaka resahana hoe faradoboka ihany faraparany fisoratana anarana nefa nametraka fotoana ihany RTL hoe 15 novembre ny fotoana farany ahafahana misoratra anarana dia eto zany omena andro vitsivitsy fanampiny hatramin'ny alahady ny mpanjifa tsiraray misoratra anarana. A partir an'io fotoana io indray ankoatrany manomboka amin'ny alatsinainy no manapaka RTL manapaka an'izay numéro izay mbola tsy misy anarana hatreto. Ny zavatra tsy maintsy hoentin'ny mpanjifa dia ny photocopie carte-panondro, iny moa zany efa mahazatra antsika dia ao anatin'izay afaka mitondra permis koa, permis de conduire na passeport. Reny dossier anankitelo reny dia samy ekeny fanjakana ao anatin'izay fisoratana anarana zay. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia any Irak misy 5:05 alina ny mponina izay mitsoaka noho ny ady any Mosul izay naharitra efa ho iray volana izao. Mitohatra moa dia nitafika irakiana anafoanana ireo jihadista any an-toerana. Fanadidiny amin'ny sarany France 24. Mitohy ary mihamafy hatrany ny ady any Mosul Irak ary ireo sivily hatrany no kendren'ny fanjakana islamika ankehitriny. Mananisaritra n'ireo mpitsabo ny tsy fisian'ny fodrafidrasy indrindra ho an'ny faritra atsinana Mosul. Ireo fiara mifono vy no mitondra an'ireo maratra mafy ary ny zazamambehivavy no voamafy ao anatin'izany. Omaly, 3 ireo ankizy maty ary miisa 30 mahery eo no naratra mafy noho ny valim-panafihan'ny fanjakana islamika manoloana ny ady any Mosul izay. 300 ka hatramin'ny 400 ireo irakiana inan-dositra sy findramonina vokatry ny ady any Mosul ary anambaran'ny firenena mikambana sy ny gouvernemanta irakiana. Miankina amin'ny fivoaran'ny fanafihan'ny tafika hatrany izany, raha ny iray apatelon'ny faritra any Mosul no eo ampelantanan'ny tafika irakiana hatreto. Aina itomby izany isa izany noho ny famaroan'ny mponina anendrefan'ny Mosul efa niroso tamin'ny fanampianan'ireo sivily ny gouvernemanta irakiana tamin'ny volana oktobra lasa teo. Miisa 90 ireo toby nandraisana n'ireo mpifindra-monina manodidina ny 3 tapitrisa teo hatr'izay. Amin'ny farany taona manodidina ny 12 tapitrisa ireo irakiana no heverina fa mila fanampiana amin'ny lafiny maolona. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Androany no nametraka sy nanatitra ny antota taratasy manamafy ny mampanohatra ofisialy azy teny amin'ny anteny miram-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga sy ny vondrona parlementaire AVP MMM. Enina tamin'ireo 7 voasambotra noho ny raharaha fanondranana sokatra antsokosoko moa no niditra amponja araka ny didim-pitsarana izay nivoaka. Mbola raha maso kosa ny hafa tahaka ny fitrandrahana Corée Noire araka ny fanazavany teo anivon'ny Alliance voary gasy ary faramoa dia nitokanana androany lalana izay mbola tsy vita izay mampifandray any Antotapenaka sy Vato. Ny anenjena ny fandraisana ny francophonie moa no anton'izay. Dia izay mamarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tena ko mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava miona tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Nifapalalambovo. Bonjour. Bonjour. Naraino teu, Nivovo, Niarakatami. Bonjour. Jouantsiga Diabé. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanoltranao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.